raha io zany tokony mba jerena amin'ny lafiny hoe inona le izy. Raha ianao ve manetana ohatra hoe io zany misy olona mivoafidy ohatra dia taninao hoe tsy mamela ny olona hoe tsika na hifamono azy, zany ve dia ho atao mialatsiny nefa fitiavan-tena nke zany. Raha misy zavatra atao dia misy sehatra ahafahana manaraka hoe inona ny lalakalehanao raha ohatra ka misy zavatra atao. Tsika zany mitatatata foana isanandro isanandro hoe aneo fahaleovantena amin'ny fitsarana, dia rehefa mandray andraikitra ve le fitsarana dia lazaina herim-pamoretana zany ny zandary sy ny polisy manateraka ny baiky fitsarana. Raha misy zavatra amin'seho aza tonga dia le resaka hoe herim-pamoretana hoe misy resaka fitsarana ve tao, maleo tena amin'ny fitsarana, misy resaka hoe fandikan-dalàna ve tao, arahana le izy, dia misy ahafahany moa miakatra fitsarana nge le olona raha ohatra ka misy herim-pamoretana natao dia any amin'ny fitsarana manapaka reveo manana lahalala izy andeha keny hoe zao no zavatra nataoko. Fa raha mijery an'le za aloha miala tsira raha mijery an'le nataon'le olona kosa aloha dia amiko le izy tsy dia mety re fandrangitana mieritreritra sao dia mba mamokaty ary le rangahy iny na tonga azo nanao an'iny fa tsy hiantso dia hoe Vladimir Poutine no atsonao fa hoe sambola fa hoatsoko Vladimir Poutine. Dia nareo hoe mahita zany normalina zany, za aloha gaga amin'izany hoe inona manormalina zany. Hitantsika zany ny fanehoan-kevitra nataon'ny jeneraly Richard Kapsily-Korotamby fa hoe rary sy hitsy no sisy ny fanamborana ny mpampianatra Rakotobe iny satria izy dia nikomikomy nampikorotana saim-bahoaka ary eo ihany koa ny fitenenany ny filohan'ny Rusiana Vladimir Poutine ka hantsoina izy. Izy manko raha tena marina ihany koa dia double nationalité Rusiana izy sady gasy, ka raha sitsiny ihany koa izy raha manao an'izany. Nefa hitantsika fa tsy rary ny fanamborana azy, nefa ity jeneraly Kapsily-Korotamby ity dia miteny hoe rary ny sitsiny. Marina ihany ny lazain'ny Flery Rakotomalala hoe Kapsily-Korotamby satria tsy voafehy zareo reto na ataontsika hoe manamboninahitra ihany ve ianareo jeneraly na kolonely dia tsy voafehinareo ny asanareo satria zao ianareo ane mipetraka mpanelanelana fa tsy hoe handeha za ty hiaro ny fitondram-pandrakana. Ianareo dia tokony handanjalanja hoe hatreto ny asa izay sahaninay, hatreto ihany koa ny asa satria ireo vahoaka reo ane miara-monina aminareo ary nareo manana zanaka, manambady, manahavana namana. Ka raha ohatra nareo manambonambotra vahoaka na olom-pirenena sasatsasany izay mitolona izay mijoro, ka raha mitratra ny vahoaka samboriny vahoaka reo ihany koa ireo zananareo, ireo vadinareo, fa indrindrindriny koa havanareo, namanareo reo. Ho zakanareo ve zany, ho voasakanareo ve zany? Sa nareo ataontsika hoe manana basy ka hoe zany no riharehanareo fa zahay dia manana basy ka ny vahoaka tsy manana basy re tanampolo. Aoka na ianareo mitandrina ihany fa raha vao mitratra ny vahoaka dia tsy ho zakanareo ny fipodin'io. Hitantsika amin'izany ihany koa fa misy ihany koa manko manely vaovao amin'izao fotoana izao fa hoe ny vahoaka ny Diego dia vavabe fotsiny amin'ny tambazotra serasera fa action zéro, fa resaka mamasosy na papasosy ihany amin'ny resaka tambazotra réseaux sociaux miady ohatran'izany ihany no mahamaika ny vahoakan'ny Diego. Raha tena marina misy ihany finiavana, misy ihany ane ataontsika hoe faleo malahelo fa hoe mety fatahorana zany. Inona ary ny antony atahorana mpitandro filaminana? Inona ary ny antony ny mpitondra fanjakana? Raha tsika mahazo ny rariny sy ny hitsiny mitambatra, mila fitambarana izao rehetra zao. Fa raha tsy mitambatra tsika mandeha tokana, tokony hatao zao dia mamory isaky ny quartier, mamory groupe fikambana isaky ny quartier, clan hoe andao tsika iray hina fa ty zavatra ty dia efa mioapefy, ny fitondram-pandrakana dia efa mioapefy. Tsy hitatsika ve ny fijaliana mahazo antsika amin'ny lalana route nationale tsika RN6. Hitatsika zao fa misy eto faingokely ity fa misy vidéo zay ataontsika hoe lalana ratsy, tsisy lalana afaka andehanana Diego. Hitatsika lasany misy accident, ratsy lalana, ny tôbily latsaka anatin'ny rano. Ty faingokely ity vidéo arantsika ity. Tady madinikely ty mba vitandrogna antsorazana.
Ny kolepoka zalahy. Kolepoka ny kolepoka. Na caminhão izy koa magnano arrière magnantsoro izy fa mahazo. Tokony avontsoro fo ndraiky na tsy mody fotony dia ambadiny eo ambanin'izao na godragodran-dra mirolo fo izy miteky fo. Ya comme forcer le tracteur io izy pody fo. Esse telefone. Telefone empo. Telefone mdeki. Diranandre. Zala ny olo automobile ria lavitra zay baka ambadika aty va latsaka agnaty rano. Camion aby ry zao ty tokony magnano arrière magnatsoro izy ry ny diranandra. Lagin zalahy. Tsy baky mambadiky io. Tsy baky ma io. Ino fo io ambany laka fo. Camion io tokony magnarrière amizay magnantsoro izy ry baka mba sauvegna namagna. Iko tsendriky iko navy agnivo ary nefa diranandra. L'urbanisme.